Ny teny zaraina izay atolotra ho antsika anio indray ry havana dia ny voasoratra ao amin'ny Samoela faharoa toko fahafito andiny faharoa ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary rehefa tapitra ny andronao ka hody mandry any amin'ny razanao ianao dia atsangako handimby anao ny zanakao izay aterakao ary ampitoeriko ny fanjakany. Eto dia manambara ry havana ny tenin'Andriamanitra fa ny tompo no mametraka ny mpanapaka iray. Ary ny Samoela faharoa toko fahafito andiny fahaefatra ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: izaho ny rainy ary izy no zanako. Raha manao izay meloko izy dia hanariko amin'ny tsoakazon'ny olona sy ny kapoko ny zanak'olombelona. Dia milaza fa raha misy heloka ataon'io mpanapaka io dia maniraka ny vahoaka ny tompo mba hitondra anatra. Izany dia efa rafitra iray napetraky ny tompo mba hampirindra ny zavatra mitranga rehetra araka ny voasoratra ao amin'ny Samoela faharoa toko fahafito andiny faha-dimy amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary ankehitriny Jehovah Andriamanitra ilay teny nolazainao ny amin'ny mpanomponao sy ny taranaka dia ampitoero mandrakizay ary ataovy arak'izay nolazainao. Voasoratra ny zavatra rehetra ry havana. Tsy aleo ve miankina amin'ilay naharina mpanoratra mandra-peona tompoko.